fanekena. Diambeny ny razanabary voanglalao Joséphine. Ovelomin'ny Vantso. Ioli. Anjarliva. Miaraka amin'ny Rakoto. Arliva. Bruno. Faly. Sinez. Roland. Nandray feo. Tovy razana mamonjy. Nanadotosa. Anjarliva. Zoary. Neny. Tonga soa anaka. Ndray zany faliako marina mahita anao. Eny neny. Aza malahelo moa fa efa tiany eto hoe. Vita soma tsara ny fianarako dokotera. Dia arabaina tokoa anako. Misaotra ry neny. No ianao angeny na tafita toy izao hoe. Na dia tsy teo tsony azy dada. Ny adidiko no nataoko aminao anako. Engany ka ho voninahary sy horery fianakaviana sy ny tanindrazana ianao. Vita ny didinao tsara koa. Zay mihitsy no irina rery neny. Fa hono angay ianao rery no nitsena tety vato. Fa izy mino. Laza no avy ane izy. Ie. Mifampiantso telefonina foana ange zay menadana nandritra an'izay fotoana ny anarako tany apity zay. Ka i dada Peravelo ange tsy salamy. Izay angamba tsy nahafahany. Tsy salamy dada Velo? Ie. Efa ho ray volana ane zay. Resaka tosodra angambany. Vao tapabolana lasa zay no nitsidika azy tany farany ka. Nanaritra vola kely dia nitondra voankazo siramamy ary fitafiana ho azy. Tafantany mihitsy azy ako. Ve? Ary tsy mba niteny an'izany tamiko mihitsy mino. Vao ilokandro afako maro nefa izay no nifampiantso. Tsy te hanaitranao angamba izy. Fantany fitiavanao an dada Peravelo. Rainao sy ny rainy. Fa izy ange tsy dia marary be akory. Tsy maintsy efa niantso aminy raha misy fiovana retiny. Eny. Mbola malalaka tsara koa ny fotoana afahako mitsidika azy ihany. Eno Mbola misy ray volana eo mantsy vao mandray ny andraikitra any amin'ny hôpitaly asako. Ka ndao sika sinena andray taksi ody ary. Efa tena malahelo mitranontsika koa zany. Andao ary. Sady rinivana bavinao no avy eo raha afaka pitsoany angamba. Efa rendrareo mantsy ny fahatongavanao. Ta manana eto masina mihitsy izy efa mianaka. Ie. Ka mbola any aloha no misy andriza zodanao hatramin'izao hoe. Fatao hoe efa ifindra ety ihany ondrareo afaka 3 volana. Tsara kosa zany koa. Amin'izay dia hovory eto Antananarivo daholo ny fianakaviana. Za koa ane mba te ahita an'ilay zafikely farany ihany fa mbola tsy hitako hoe ianao tia mbola ela vao anambadiko. Tsisy mahamaika re zany ry neny. Ty eto ny taksi ry neny. Allô? Mino? Joary? Ie. Efa tonga eto Antananarivo efa faky maly Arabaina zany tonga soko. Misaotra. Fa manao ny dada Peravelo marary zany? Izy loha efa tsy manina tsony zao Fa tamin'ny herinandro lasa iny izy no ohatry nanao tsinetinety dia le izy vao nanomboka narary 2 volana lasa zay. Zay tsy nafahako niakatra ny tsenanao tany fa miala tsiny re. Tsy maninona fa ianao aza sahirana mikarakara ny dada tao aoko. Ka hoariko amin'izany indray ary moa Zany hoe fa zafikely ny farany akaiky azy etiko. Ny sasany efa lasa nanambady daholo. Eny mahireza fa zao ho avy any amin'ny sabotsy jery azy. Ie. Fa aza mbola miteniteny aminy aloha. Aleo jereko zao tsy fahasalamany mahazo azy zao. Dada be zany marary samba notsaboinao voalohany kio. Zay mihitsy. Fa ina aloha vao any Nety tsisy fa rinivo efa mianaka ny tonga ny keo avy any Tomasina. Andeha afaka herinandro sady koa zareo. Tsy manam-potoana itsidihana ny dada be ety kory fa nijery asy nitsidika neny fotsiny nahatongavany ety an-tanà. Ka ny aty koa lavitra sady ezaka beko. Tsy tonga ny olona. Manahoana tokoa ny lalana any zao? Eo ihany aloha Andeha taksi brosy nga ianao? Hitondra fiara ka? Raha izany no izy dia mihodidina any Marondaza ny tsara. Marondaza? Tsy lavitra be ve iny? Ka any tsara ny lalanako. Avy eo dia mitsofoka eto Ambohidrazana dia tonga eto Tanilava. Eny tsy maninona. Aleo zay no atao. Zay ary fa mandram-peona. Velomy Joary. Mampamainga andrinivo sy nento rabodo ao. Aza donoina ny voandalana. Eny re tsy
zay rineny eny aleo aloha andeha jery ny dadabeany vetivety fa malaelo azy koa zany mandeha ana re anako fa tsy maninone mangingina rereto indray zao neny ilozako hoe mety tafajanona 3 na 4 andro any mantsy na herinandro aza re tsy maninona ry joary zany fitona ankeny nandeha nanao tany ipita sy tsy nahitany maso anao na izy aza malahelo koa rehefa hiasa ange anao tsy na tsy hivezivezy firy-tsony hoe koa zay aloha zay zany fa de ataovy zay mahasoa neny eo ndry tsisy mahory ary eto anako hitondra fiara zany ianao hitondra fiara tandremo tsara ary fa ratsiratsy ny lalana aza matahotra neny lasa ary mandra-peona indray mandra-peona de mampamangy ny rehetra any ty zany le lalana say mino andehanako maron-daza fony avo 20 taona no mpandeha bisikleta na sarety taty izay sy benjasokony mino iraha ny dadabe ravelo na mandehandeha fotsiny mitsangatsangana satria vakansa raha teo vao mba tafidina tia tanety lavo izay sindrifo efatra 20 taona lasa zany zao ry benjy efa 3 anaka rinivo azy efa 2 anaka za sisa tsy mbola manambady amin'ny zanaka mipraita-po tamin'ny dada de mino ihany koa fa izy moa 20 taona zao efa ndeha koa nga misy atsoatsiko de hidada be ravelo rery sisa no ao raha hoe ireo zafy mipraita-po amin'ny dreniny anga no mba mijerijery azy eo asa ohatray variana koa tsy efa imidifiny moa zany le sampanana ivilany ambohidrazana tsy maintsy ahemitra indray aloha zany ny fiara ambohidrazana retsy tanàna etsy ambany atsimo retsy zany de nefa nandroso tokoa ary lasa vaovao taloha trano tafo-bozaka fitony teo zao efa tena lasa 4 nga misy zany 7 kilometatra sisy zany de hitsofoka na tanety lava misy azy ny afalian'ny dadabe mahita androany mihitsy mino vao nasaiko ny laza taminy fa ho avy eo mantsy so mantsy anaitra sy ampisonitra ny tosodrahany indray raha tampoka loatra ka tsy mety tonga so matsara ihany hiakatra na ny tanety lava amin'izay amin'ny 5 adiny 4 zany nandehanako teo eny mahery kely ndre ary inona koa ry zavina be amboniny avoana andrefana lavitra ry ary ohatrany misy trano ange izy zany nefa de alakininina be ny teo taloha sady matahotra no mangingina tadidiko tsara fony izay sy benjatytika de aram-bato sy lava-bato daholo ny mikipaka miaina tsy mino de iza koa zany no nanao trano io sady to tena trano lehibe sa mpanao fiompiana goavana io avaratra io zany ny tranony dadabe ary vao ny lokona fotsifotsy izy zany ny sisa tsy de niova fa tafy tamin'ny manga voadidina lavarangana
Mihity eny hoe samy vavady zany. Iny eny kialaminy fa tamin'ny azakazaka sady faly ery. Rehefa miandriandry Joary! Manao any Joary, tonga soa? Manao any ry? Aizy dadabe? Ao? Ay. Matoritory ao. Efa nilazako ny fahatongavanao izy. Ay ve? Kory va reo ianao ny afaly iny So dia nitaimy ry tampoka loatra indray ary izy. Aza matahotra ianao fa haiko tsara ny resaka taminy. Ay ve? Mandroso? Ie. Io Joary dadabe fa tonga. Tonareo fiana fiarany janona tokoa teo anaka ko. Endry dadabe Aty manahoana ianao? Andray zany hafaliako se. Manahoana se Joary andray. Ely zany le roka. Ela tokoa ry dadabe fa zao vita soma tsara ny fianarako ankehitriny. No dia eto tanindrazana amin'izay Ay kosa, eno ka mipetrapetra aloha se. Ormino aiza le seza teo Ormino Efa io ry dadabe Efa mipetraka izy ka. Fa hoana? Fanga tsy dia mahita tsara tsony ny masony dadabe ry Joary Zany ve? Le dadabe nahita tsara teo iny? Mbola mahita vody fanjaitra azy izy tamin'iny ko. Eno Fa efa ela ve no? Vao hery taona izay ka. Izy koa efa mandroso taona Ka tokony hanao solomaso amin'izay nge zany dadabe Se tiako dia atao inona zany se Ilainy zany ry dadabe mba hitanao tsaratsara kokoa. Indrindra moa raha ianao rery no ato. Sahirana eo ianao zany eo ihany fa inona aloha zato vaovao anse. Ary hono aiza izay mba avoan-dalana ho an'ny dadabe ka. Andray, aza matahotra. Misy akanjo basy patalona etiko ao. Dia savony sy mofo mamy. Ao anatin'io sakosy raha io Romino Ato? Ndray tena nahazo dadabe Misy anjarandry koa ny ao fa aza matahotra Zany ve? Reto anaty sase reto. Io, esory. Inona zany? Why pataloha jeans sy t-shirt tsara be. Sotra Joary merci misy sokala koa ny ao dia misy laoka netiko. Misy sosisy. Dray tena misaotra betsaka le roa fa tena tondra zavatra betsaka se zany Tsisy fisaorana re zany dadabe fa ho ela velona ne ianao Ny ndreny se koa nge vo tamin'ny tapabolana ny teo efa nilazainy tamiko. Fa inona aloha zato vaovao aty Manao ny dadabe tsy salama zany? Anga ike efa retin'antitra ny ahy tsy mahagaga tsony io Joary Ka na izany aza tokony tsaboina tsara ihany Efa tany amin'ny dokotera ka. Teny Ambo Mandroso. Efa tsaratsara raha zao hitan'se zaoko. Zany ny sira fotsiny no tsy azo atao betsaka tsony hoe dokotera. Misy nofokenako sonetiko koa iny ngamba no endasina ho anao. Azotsika tsy atao be sira. Izay mihitsy ka. Andana re tsy karakara Romino Za aloha hitsapany dadabe hijeran'izay tena mahazo azy. Aiza hoe ireo fanafodinao sy ny taratasy ny dokotera jereko ry dadabe? Io ambony carnet de retsy ny fanafodiny meny ataniko. Fa za aloha lasa ny an-dakozia fa hariva ny andro Eny retsy Dia tena tsy mino an'ity dadabe lasa tsy mahita tsony ty ary mino Ny asa fanao ny teny atsaha taloha aza nge zao efa lasa nakaramana daholo Izy koa moa efa antitra raha teoko. Efa miareraka. Fa firy taona tokoa moa izao? Dadabe ve? Vara amin'ny 70 taona izao. Marina zany. I dada aza moa efa 5 taona izy maty iny. Tsy 3 taona lasa izy zay. Dia i dada zanany ray moa rangano maty talohany ko. Ka tahoana ariko, izay ny lahatra. Izy aloha tsy miova firy raha ny toe-batany. Masony tsy mahita tsara fotsiny, nefa hoana ozy indray?
Ve atondavaranga natona lota fa mitady anay ka dadabe mba nanontany fotsiny aho hoe lasa izara fa to mangingina ny ato tranoko ka natorobe ny ianao dia mba niresadresaka eto zay menaday fe tsara zaniko tia ny seza ray petraka dada velo dray sotra le roa ka manahoana ny fahitany sy ny tanàno zao somary ny ova ihany aloha lasa be trano vaovao ny orona fito taona ange izay ihany tsy taty-tsony marina aloha zany be dehibe ny zava-nitranga tao anatin'izay fito taona izay le roa ry benja moa zany mbola eny Sandrambato ihany mipetraka mbola eny efa nahavita trano be izy eny zany fa hony tokoa ahy mba haniza ho ary trano be ny orona ery amin'ny avoana be ery andrefa nyry aiza ry le be zavina be ve io indrindra fenokininina maniry teo aloha nefa efa nakakitay indray mandeha teny mantsy izay sy benja taloha aninona tokoa moa ty anaran'iny toeran'iny teo to amboiteny ro ie to zay efa ambojavina ary izy zao fa hoana to ohatrany tsy misy zavina ohatr'izao tokoa ane teny taloha tsy misy kosa aloha ka dia aniza zany io trano be tsara tarehy io dada velo Andrasato io le roa Andrasato io eno Rasata Ralany Zodanao indrindra le teny andeafa atsimo nahantra sahirana be reny ve eno mantsy reniko fa hoana fangana ndova bery zareo iza moa no lovainy eo se raha zanakotorainko ange ka olona sahirana sy fadiran'ovany fa hoana fotsiny ry dada velo tara lavo zany se ry ary to miseto lalina ane dada velo zany fa hoana raha satange efa maty ry Joary maninona eno efa maty tamin'ny roa taona izy sy raha soary vadiny dia reo zanany anankiroa ahoana tsara maty ny anoanana sy ny fahantrana ve ry Joary trano ninge hoa io tazany se mezonezina be ao anaty zavony io ny fiadanana sy ny arena ny nahafaty azy indrisy tena tsy azoko mihitsy ry dada velo tantara lavo zany le roa tantara nampalahelo sy nampy rorotra ety zany fa hoana dia iza zany no mipetraka ao amin'izao ny avany tsisy antsiran'olona azy itoerana io amin'izaoko ohatra fa maninona koa manangatra hono manangatra endro manangatra misy lolo misy feo miteny misy zavatra mihetsika hafahafa zany zany koa ve dia zavatra mety hitombona ry dada velo fa hoana moa no mahatonga an'izany sety lava ny tantara ho tsy ho viteto fa ndao aloha hitotra fa efa manomboka midina any antsika fa arivany andro andao ary ndao fa any ampoditry ny afo any an-dakozia andao ary dia sady mikarakarana andro sika no mitantara an'izay zavatra tiany sy ho fantatra momba an'izany to ohatra amin'ny mahaliana tokoa le izy ko dia aza gaga sy taitra se fa zava misy sy marina no zava-nitranga tety ary efa taona lasany zay zany eno isan'ny vavolombelona tamin'izany ny tenako zao ray be nisy eny ary to tena hafa indray zany vary soa ihany ve ny ataoko any dadabe sa vary amin'ny nanana atao rehetra mbola misy mantsy le kotozakena koroko sa tsy tiany dokotera Joary kosa zany ko zay daholo mantsy no saika ataoko tsy maninona mihitsy zany aza ny tsara raha amin'ny andro hariva toy izao ko ary tsy tsaroany dada velo angamo za taloha renika ataoko ty manao vary amin'ny nanana koa sika indraindray ny alina tokoa moa tsaroko tsara ka fa iza ny mahita raha efa niova fombo sy amin'izao ohatra ko satria ahoana ry dada velo satria rehefa lasa dokotera ry Joary kosa ary nina ary efa nitoetra sy niaina fitotoana tany ampita ianao dia verinao ve fa lasa naka ny fomba fisakafon'ireo vahiny iza ny mahita aiza kosy
vary any nefa nazatra na mainy io na soso na aminanany. Ay ve tsara zany le roa, tsara zany tena mety zany. Mbola andro mangazo maina koa raha pitso raha misy ao. Edre feno mihitsy aoko senga ahoana. Ay ela mantsy zay tsy ninanako azy zay ko. Eno a le roa fa makatoerana tsara loha raha iain'ny tantara ary. Ay mety tsara ny toerako eto ambony kalaneto fa eto amin'izay ny tantarany Dadavelo. Ka eny ary toy izao ary aloha ny zava-nisy a. Fantatry se tsara angambo reny fahasahinanandrasata sy rasoary mivady taloha reny ro joary a. Sikaiza nenina nampiazana natikanina teny indraindray mbola kely koa moa renaivo zanany tamin'ireny. Sy tadidiny se tsara voatelo taona ka maty le lamatokely indrina no anarany, maty noho ny tsy fampitsakafo ihany. Voasolana baviny a lay vadin-dramaro zafy ny mpirala amiko tsy niraharahandry zareo mihitsy riseko. Ay zara moa. De aiza tokoa moa zao ry dada Toramaro mipetraka? Mbola eny a tanàna avaratreny daholo reny ka manontany ny oro reny riseko. Ka taloha ihany azy izy nefa nirehire tamin'ny areny teo anatrehan'ny fianakavianako. Zay ny arako tsy sotra azy kosa aloha omby 7 ny azy tamin'ireny, zao efa omby 13 mba amin'ireo omby 2 lahy miasa sia ny kisoa ohatran'izany ihany koa angamba nisany ao ny akoa mamborona tsy hita isa tsony ao efa laibany ndrendry dokotera Joary a. Eno a fa nefa laibany ono a rehefa lasa laibany zany de manitsaka any ambany minitsy malala reo havana ory mba nanandrana ny teny Andramaro a hanko vareo ianareo na aleko nangina fa ny endro mody voky anaka mbola tsy ray kibony raitsika ho izy aza miditra am'izay raha mpianakaviko ianao. Ohatra zany kosa ve de mba mety? Eno a ny vava marobe tsy ela zay natsondry se amiko azy izy tsy de sa manao firy a voasolo hetiny amin'ny sangany tsy misy mahita mangirany reo avany voasolo toandry rasaty reny zany mampalahelo tokoa zany. Tamin'ny nararinindrina le lamatokely efa nanomboka nanjana bola tamin-dramaro rasata mivady. Nanjana bola? Eno a hoatray tsy nety nanome mihitsy izy raha tsy izany tsinonako ilay sasa narary mafy de ny tanimbary natao antoka. Le tanimbary rasata? Io mihitsy le valakely ketsa efatra teny mahasolo mba hany nampakanana vokatra isa-taona io le tanimbary tokana lova tamin'ny razanakoto io ndre ka aina ny vonjena anakako nefa tsy tana ihany, tsy tana tsony ainy. Tatorina narary ndray renaifo de idida kely. Idida? Ohatra fo zaza teraka tatorina zany zandry ny renaifo mbola tsy hitanse angambako. Ohatra ny mbola tsy hitako. Ny sambo bola sy nanjana bola trano rasate boka trosa natao antoka daholo na ireo tanimboly hatramin'le tranobongo ny mipetrahana azy arsea andrekakio ary ny tena lozanke de tena tsy nafantatrany zany raha tsy efa tateorina tara loatra raha tsy zany mba afaka nanomiazy zay kely nananako ihany ako finina ho ka nanome tsy nyandrasata amin'ny vady mihitsy azako nanova ny saindrasata ny zava-nisy rehetra avy eo anaka. Eno ary Dadavelo fa tamin'ny fomba ahoana moa no nahazahoana an'io trano be io nefa zany ary ny fahasairanana mandrasa lose ho avy eo mihitsy zao ny tantara meparaka kely aloha mino io ambony latabatra io sa tsy ny tongoboliko io jereo kely hay jereo fa tavela any ambony zany ndretsy eo ando fandrinaka eo angamby izy teo Dadavelo ane tokony tsy ninaparaka tsony otre hatr'izay ary ninanako zao ndray ve ano hiala le roa ka zay indrindra eo amin'ny fahanterana ohatran'izao anefa mety hitranga ny tsy fahasalamana rehetra asa hoy teo aloha zany le roa ty ary Dadabe sotra kia dray eno ary Dadavelo de niova ahoana moa rasata ka isao raha nieritreritry se mo inona no mety anova ny olona rehefa keren'ny tsy fananana
ny trosan'olona sy ny sisy zany zany eo daholo. Lasa mandainga? Tasia zany lasa mandainga, misy lokoloky eo de nankalatra koa aza. Tonga lehibe niala botra sata mpanao latsakala eny atsaha matetika indrisy tena nidiran-doza ka efa imbetsaka tratran'ireo fokon'olona izy ay zano miaro amindreo daroka sy manonta zay kely azoko nonerana tamin'ireo voaroba teny amin'ny manodidiny zany natapitra andreo ako mamboroko takonge ay ve fa tsy nanenenako zany droary sona ataok'olona zany ary avaron'Andriamanitra amindreo taranako sea. Zaza mba nana hoe tsy aloha ve tonga dia nitsotra tamin'ny tatapera sa dia nangataka taminy? Ndreko menatra isko menatra anareo na nome izay vitako ihany fa tsy naharaka olona efa mianaka zanyko efa 5 taona lasa zay dia ahoana ry tatabe? Fomba ahoana moa zany nahavitany io trano tsara taremezinezina be io? Indrisy fanekena le roa fanekena. Fanekena ahoana fa tsy azoko? Fanekena tamin'ireo kalanoro kalanoro? Fantatsy tsara moa ny aram-bato sy lava-bato mikipakety amin'ny etatsiminy ambohidravina rehetra iny. Atsimina ambohitendro taloha io? Toy ny kalanoro daholo iny eny Andosike. Nalaza tokoa teny fony zay sy benja tety ary taloha tsapanay mihitsy nilaza n'iny toerana iny le tsy avelanao sy neny be miotra makeny mihitsy zay rehefa mandeha eny de tena tsy sa tokoa satria rembenareo mantsy efa nahita tamin'ny fahatanoraniko zany tokoa moa reny fony izy nanasa lamba teny atsateny andrefa na ambohiteny teny efa ataloha elo zaniko. De ahoana nahita kalanoro koa zany dada torasata sy neny torasoary? Rasata ihany ka rasata nahita raha nandeha teny hoe jerikitay kapaina amidy antsena ny azaza remiteny izy de nahitako. De ahoana? De toy izao ndray ny tantaraka no tsara re raha araka ny fitantaran-drasata tamiko sy ny zavatra fantatro. Dia ahoana rasata fefatry ny malingy itsika ny tsy ninankaniny ny volandra maro raha afaka pitso ny fetra farany ratsy zany dia miala eto ka tena tsy hitako hoe ty rasoary za koa mba tena verevitrako. Ianao ty anarany mba manana anabavy manan-karena nefa tolona tsy vanina sy tsy mifady trovanako. Raha maro kosa ny tena rangory fototry ny afo re rasoary. Ny anabavinao no adaly mety hoentena misangany. Havako inona koa no ataoko an'izao? Aza mba tsy za ihany aloha Ka tsy ianao kosa nge ny eo amin'ny toerany. Ny eo amin'ny toerany iny Zantro. Mbola mahita fialatsiny ho an'ny anabavinao ihany ve ianao mety voany tsy fidiny re izy tsy mpanao an'izao amiko ange voasolo taloha Lazao koa fa voampanafody izy na voany tsy tia mainty anareo avany. Ka iza mahita re Zay hevitra tao aloha dada sy neny fa atao fa aza ilozanareo mifanditra rainareo ihany ioko. Raha voatery hiala eto tsika dia hoaiza tafy lanitra sa tory any andava-bato? Oka aloha leto fa ndeha tsikaraka aloha zao dia ho ito tandreminy dady ireny fa tsy mety tsonony fara mantsy dada dia hogadrain'ny olona amin'ireny. Saza matahotra la fa lalakafa ange no aleko sa andeha araka amiko ary lahy za fa tena reraka be zany ny tongotra aza mila tsy hafa mamindra tsoniko. Mandehana re ianao re raha andeha dia ny somariny zao fa zadalaina ny ankizy sazy efa reraka ireo. Jereo koa didida kely fa efa tsy izy tsony fa sady efa mivalo arika be ry. Finina indray zao mbola misy mangazo anankiroa le tsy eo dia mba atonoy renaivo Ina vitan'izay mangazo anankiroa re rasata? Ka mandra-pahatongako re aloha ndeha ty lalana izorana fa aza mirediredy eo eny are lasa ary aloha Ary atao ina aloha ty famaky ka ikapako kitay ty so dia mba mahita kitay ihany amidiko dia mba misy ho ataitsika koko. Kitay moa atao inona ko ny andrahoana aminy aza tsisy ato fenao ve mba mieritreritra fa aniza tokoa moa iny famaky indriny iny dadavelo iny mbola tsy aterindrainareo foana hatramin'izao nefa efofo oviana ny ramany aniny tany neny ary maninona tokoa moa raha mandeha mangataka panko eny amin'ny dadavelo iny tsika dia amin'izao dada lasy zao raha eo manko izy tsy havelany ho any zany.
ka efa be loatra angeny nataony dadavelo tamintsika renay hoe efa ho isan'andro reny taloha reny mamenatra mihitsy marina ka apango angeny eny no andeha angatahana fa tsy voly dida kely ty efa mampalelo jereny ity izy mandeha nary avy alao aloha lasa kelikely raha inareo vao mandeha ary ianao de tonga teto tokoa renay vo nangataka apango tamiko anaka asa to andro alakamisy tam'izay zay mihitsy alakamisy maraina sahabo tamin'ny 7 teo nasaiko ny andro izy satria mbola tsy masaka akory ny variko ary de varra espera be nisy loka trondro angeny nampitondranay izy dadabe azo izy joarika akory ny afalino ianao zany ve dadavelo andre maro zany se de ahoana de zao ndray ary ny toyany tena efa ohatrany lanika taeto amboatendreto zany efa tapitra lain'olona aiza moko hatrany ambohidrazana sy sandram-bato rehetrany tonga ty daholo makakitay de inona ary natao tsisy na voankazo alaina na zava-maniry azo hoanina koa azy tiako ary manina mo raha mipita mena tsy mire akaiky ny aram-bato ery iny amin'ny alambodina ndosiko iny mety ahitako taibetsaka ihany fa tsisy mpandeha firy iny zao ko aleo rangafy zay no ataoko hoeny tonga ihany ako lalana koa zany ay jerena hoe akaikikaiky ty izy fa rehefa tena le lavitra sady mididina be lalana efa adiny telo nefa tena di maika no nataoko de aiza andraso etsy am'iretsy azo matevitevina sy be rantsany retsy angamba ny metiko aleo fa io any mikapy tena tsy amboany zany le retsika atony sasany tsy miato ny kapaka taiteto ampy angamba aloha reto reo aza angamba tsy ho zakako lalana koa ngeny mbola iverenana iny de asa aloha zay fomba hitondrana azy fa nataritiko ary reo tsy maintsy tongako any an-tanàna zavatra efa nanasatra avy de ho avelako eto fa tena mangetaheta zanyko sady mila misaika kely mihitsy ko nefa aiza zao no misy rano ety ary andraso hoe rosoroso any anatiny any so de mba sendra mahita loha rano tena mila hipoka mihitsy ny tendako zanyko zany iny maheny feona rano mandehako draso hoe ohatsy ny avao tsy mandrefanao aiza ary izy zany ty etoka lakan-drano kely sahabo indro mandingana ny velarany fa tena madio fasika mazava be ny ao anatiny ty ve tsisy volamena marina aleo aloha isotra ariny iny tsirika iny tena saika vao reny tanako reny ko misy to foza be marina tena feno foza be le lakan-drano endray tsy napozikoko ary tena hitondra sakafo ody any azy zany aniko tena marina vonjeo ahy vonjeo aho iza miantso zany misy miantso vonjeo zany
vonjeo aho vonjeo e fa izy zany e toa avato ambanimbany ato le feo andraso e vonjeo aho avaty ambadika ty lobolobo amoron-drano ty misy olona miantso vonjeo vonjeo aho vonjeo aho izany ato e Andriamanitro fa ino io izy io e to marina tsy kalanoro kalanoro io de tena kalanoro tokoa very dadavelo de tena kalanoro e zany ary nohan'ny fozabe ny tanany hainy any nanala azy zany ve eka enongandray aloha ny toy any tantara e vonjeo re ahy vonjeo esoa ro zavatra amin'ny tanatoa raha olombelona tena kalanoro lava volo be misandrahaka be sady fokely masony tsy matahotra ndeha andositra ka tena ndeha andositra vonjeo aho vonjeo re esoa ro foza manakitra ny tanako fa omeko valisoa be anao valisoa e eno omeko valisoa zay tianao ianao ka tsisy tokony hatahoranao ahy olombelona tonga monjy any eo fa tsy hanotafady akory ka valisoa inony zany vola be savatso sa volamena re zay tianao re ampisafitiko zavatra kely ianao eny are ary manatona fa aza matahotra e de ne soron-drasata le fozabe nanaikitra le ratsan-tanany ary afaka soma tsarako ary matahotra fozabe zany ny kalanoro raha azoko tsara ry dadavelo de tsy haiko indray alosia zay ny zavanytranga siniziko le izy aza kalanoro mbola tanora le iziko zany ve raha fahalalako azy ary fa tsy vavy ay naharatra be le rantsana voaketoky ny posa saika tapaka angamba fa voaketoka ela teo ka tsy hainy mihitsy ny nanala azy tena losy zany avy hatrany de niazakazaka nanongotra ravikazo nanivy teo akaiky teo zany le kalanoro ay de nitsakotsakony ary napetany teo amin'ny le ratsan-tanana naratra le voaketoka zany akory ny agagandrasata fa afaka segondra vitsy fotsiny de maina tonitsy teo le fery ary sitana le loa andray ary tena mahery noho ny dokoterana izy zany tena maherika de ahoana ary rasa tam'izany mbola talanjona ihany mandinika an'le kalanoro sy ny fihetsiny te andozitra te hijanona lina am'le hoe valisoa zay tiny ny tena mantsy efa sahirana sy mahantra nefa te andositra ihany koa fa matahotra zay ary dadavelo fa kofony paraky paraky efa narorako ela fa zay ndrasindrovaka kely fotsiny any le roa tonga de loary rery mino le sakafo sy mandreraka koa zany ko loary tokoa retsy fa so de mangatsika indray ataovy eo ambonina tabatra eo de eo ampinanany indray tsika manono tantara sa ahoany zay mihitsy no mety sady vary aminanana mahafinaritra eny ka samy mazoto manarynareo anaka sotra ry dadavelo tsy nasiako siry io io ny vovitsira de samy manisy any ambilianeny araka izay tiany tsy manenina mihitsy dadavelo koa to tsy mihinan-tsira ny mety amiko zao hoe nikotozy ilofako azy efa io fa be sirako kalaminy koa tsy mahay manao sira dokotera tsy mahay io tena zaza mafana tanany io tsy azona hoanina io fa mangidy sira be
io ny famaliana mianaka matetiketiko resaka siran-daoka io ihany tandremy zany ra mino efa tena miezaka fa tsy haiko mihitsiko eny fa ahoana aloha ny toy an'le tantara ry dada ny tantara tena mbola niorory ihany aho na tsy aro hatramin'izao le roa natahoatry rasata hoy aho sady te andositra izy no te hijanona samba ny tena nahita maso izy hatrazaika de feo mikakakaka foana no reny milavitreny na milalao rano zareo ka vitsy ry ny olona tena mahita na de poniny ety aza tsy nisy sananatona teny andosiko zany ny olona fa teny amin'ny aram-bato teny fotsiny ny tany raha teo saripady ny toerana be fadifady tsy misy hevitra fadifady toy ny ahoana moa ry dada velo ohatra hoe tsy azo nitondrana kisoa na tongolo tsy azo nalehan'ny olona avy ny anakisoa na tongolo ihany koa na nandalo teny akory aza na niserana akory aza ry se tsy azo atao fa rasata zany tsy nakisoa sy tongolo ka rasata azy efa maty mosarotsy ninakanina kosety koa inona moa ty filasanareo azy kerery ry tata velo zay efa kere efa firy andro izy mianakavo ny kere tao zara nahita tongomboangazo sy tonombomanga narapake na iane renaivo zany ry se za no nanome azy vary ray lovia raha sendra nandalo izy na saiko anaterany mineno izy tsy ndraindray raha soary sy rasata menatra tsy maketo mihitsy ry joary tokoa de inona le valisoa no lazaina hono andre ka eo indrindritsika zao anaka mandinika mafy le kalanoro ndray ty aratsy ndray ohatrany hoe olona sampony zany fantatro ny fahasahiranan'olombelona io tena sahirana mafy tokoa aloha olona mantra fahadiranovana be abokatrosan'olona ka noho ny zavatra nataonao ara ty ampisafidy anao zavatra kely ka eritrety tsara vao miteny zao ary ny voalohany ara de zao itsabo sy anasitran'olona ve anao anasoan'ireo mpiarabelona aminao fa atovoko anao tsy ambarantelin'ireo ravikazo rehetra atao anaty anato anakareny ianao am'izany satria irodorodo eo aminao ny olona rehetra alaza ihany koa satria na de ireo aretina tsy ahitana fanafana sy sidra ny dokotera aza de ainao sy tranina avokoa itsabo olona hoe tsara ihany nefa ho ararotan'ny sasany amin'izany ako indrindra ireo avany de ireo avako nanary azy tsy nahalala akory tao anatin'ny tsy fisiko azo tombotsoa amin'ireo fitsaboana ataoko nefa tsy nahafo naharihary aza ho akory tsy nahavonjy atao anatin'ny fahoriako na ireo mpiarabelona tamiko aza naneso nandatsy saika amono asy hitory amin'ny resaka fotoboagazo renangalariko raha tsy nisy any dadavelo aleo ihany izy ireo sahirana sy lany vola be any amin'ny dokotera fa tsy mendrika izany ka ahoana re tsy inandray aloha le safidy faharoa ka zao ary le safidy faharoa omeko vola raiky tapy ianao ampivelomanao sy ny taranakao rehetra mandra-patapitsy ny andronareo tsy ahoranareo toy ny teolotsony zany tsy marina ve vola raiky tapa raha izany marina tsy hotretrika ataoko tolagaga sy tonga sainy ireo fianakaviana sy ireo olona nanenjika reo ataoko za ndray no anontany ory de aza fotsiny angamba nefa tia indray no ohatry ny mampisalasala raha volako inona no mampisalasalan-drasata moa ry dadavelo ny hoe ny vola mety ho simba raha tehirizina hely mety hiena koa ny sandany ao aoriana na mety hiova hafa indray ny endriny sy ny sarany anakako marina tokoa aloha zany ary mety ho sarotra amin'ndrasata ny anakalo azy any amin'ny banky any andrenivohitra any mety izy koa ny fanontaniana sy fanadihadiana hoe avy aiza ny avian'ireny vola be reny rasata efa fatabahoaka fa
mahantra fadiranofana efa inona moa ty filaza azy any an-tanàn-dehibe 4 mi zany tsoary zay le mpitsindroka sortiry ah 4 mi efa malaza ratsy amin'ny alabotry ka tsisy atoky azy itsony amin'izay fomba nampanakarena azy tampoka teo ary tsisy koa hoe vola nomeny kalan'oro zany tsisy ino an'izany indrindra reo zandarika zay tokoa fa ono de aiza hono le kalan'oro no ahita an'izany vola be raiky tampomena azy zany de tsy fantatro sea sako tsy nanontany le kalan'oro tamin'ny fotoana nandehanako teniko ahoana tsara hoe ry dadavelo fa nga dadavelo nandeha teny ihany koa eny anaka voatery nandehako rehefa nitranga ny tsy nampoizina satria avotrainy niala nenina aloha no ny fitiavako sy fangorahako andrasatamenakavy ihanyko ka zay inge zay no antony nahatonga ireo masokorotsy tsy mahita tsara toy izao reo tsoary zay inge reo ay very dadavelo aika nisy an'izany nisy an'izany tokoa saingy tsy nisy olona nahalala an'izany niza hafa-tsy mino ihany de ise zao na ibenja na ireo ray aman-drenin'izy da i rakoto malala zanako faralahy sy ny vadiny aza na i rabody ren'ize vadiny raha ndrianirina zanako lahy matosy ny vinantovavy ny tena tia tsy nitantarako an'izany na ireo avan-drasary ira maro mianakavy ndray ka noho izany tazony anaka ny tsambaratelo za aloha midera mino atreto na tazona an'izany mihitsy izy eny ry dadavelo aza matahotra ianao de ahoana ny navalindrasatan'le kalan'oro indray avy eo ary le safidy fahatelo inona le izy mba eritreretako tsara ka ny fahatelo de zao omeko fahatsoana volamena ianao ampivelomanao ty zany sy ny taranakao tsy oriny inona tsony nareo fa zao de fadifady sy fipetra nefa ty fatsoa volamena tena aleoko zay aleo zay ka eritrereto tsara re aloha izy aza ny mora tehirizina ko sady azo amidy tsy kelikely koa tena zay ka tena zay mihitsy ny safidiko zay mihitsy de nientany kafaliana be loatra rasataka tsy inona nisy lanjan'ilay teny farany hoe be fadifady sy fepetra zany le kalan'ora nefa nahalala ny tao anaty eritreriny rehetra zay tsy fantany akory maity anakarena tampoka sy aingana fotsiny rasata hiala amin'ny fahantrana eboebo amin'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina ary hamaliana fatan'ireo olona ny hirombelona azy sy namonjy azy mihitsy tao anatin'ireny fahasairanany reny ay very dadavelo nisy an'izany de ahoana nanazava tsara tamin'le kalan'oro ka ny vatsosa ny volamena ny tianao zany aleo ary ny volamena eny ary ka zao ary zaho avy ary ny fipetaka eny io tsara satria ireo volamena eto amin'ny tany misy ana eto no alainao anao de misy sandany io sandaninona ka tsotra be ofako ny ray tsy mivaky sy tsy mifangaro ava aterinao eto amin'ity toerany ity amin'ny fotoana tondroko ahoana tsara aizareo nahitako an'izany za zangety efa mahantra mila tsy ahitany arapaka sa angalatra ondron'olona avy dray tandremy tsara tsy mahazo hitondrana zavatra ana teto ka zao ary zao ny zavatra azo atao tately 2 litra sy fotsim-bary madio entina apetrao eto ataonao ambon'io ravina kondroa amin'ny andro tononiko ay de rovina ka aza maky ianao raha olombelona mbola tsy tapoka niny fepety tsy tena amin'izy ianao afa-tsy amin'ny ankohonanao ihany ary tsy ampiasainao amin'ny ratsy ny vola azonao avy amin'ny volamena ary tsy maintsy amin'izay zay nitady vonjy avy aminao anasoavana azy ohatra na amin'ny raha maro sy raha soary aza ve na amin'izy ary talemy tsara ary ohatrany mahalala ny eritreritra any ty kalan'oro ty zany sady nifadika mena be ny masony ary mara-palafy ny volamena rehetra hivadika ho vola de tsy mahazo mihina kosoa ianao sy nivady aman-janakao tsy mahazo miompy na mampiditra kosoa amin'izay tanàna itoeranao noho izany mety aminao mihitsy ny tokamonina eny tompoko akoatr'izay tsy mahazo mihinana tongolo ihany keo anao na mampiditra zany ao an-trano ary tsy mahazo mamboly ihany keo mazava aminao ve zany raha olombelona na tongolo inona raha satanao anarako mazava tompoko mazava
omby sy omby ompiana fa anakarena be ianao. Eny tompoko. Ka mbola ho raisinao ihany ve ny safidy fahatelo raha sata olombelona? Raisiko tompoko. Fanakeny amiko sy aminao mantsy ireo fady fepetra rehetra ireo. Ka tandremo sao tsy voatandrina fa ho mafy ny saziny ka eritrereto ihany aloha. Efa tapaka mihitsy ny hevitra tompoko. Volamena ny vidiko. Eny ary, ka zao. Aty reto rapitso alohan'ny tsy lety han'ny masandro ireo tantely sy fotsimbary ireo. Eny tompoko. Tsara aloha raha nisandratrandro alohan'ny amby 10 taona. Dia ho azonao ny volamena tadiavinao sy iren'ny fonao. Zay raha sata olombelona. Eny ary tompoko. Manome tokanao aho fa ateriko eto ireo. Ny tokony fitaka fa ny atao no hita ho ny fiterinareo olombelona. Tandremo ny fanekena sy ny fady fa ho mafy ny zavatra anjohanao raha sanatrika tsy voatandrina ireo. Azoko fatarina ve tompoko hoe inona le sazy raha sanatria iverina antra ve zay sa inona ka? Tena tianao ngany afantatra azy. Raha mety tompoko. Fantatra moa ny ataon'ireo sasany anarako. Rainy zavona ho anareo olombelona fa misy fitenina azy aty. Ataoko manjavona ianao raha mandika sy tsy manaja ny fanekena. Ary tsy vitan'izay fa ianao sy ireo vady aman-janaka ao. Anjavona tsy hitan'ny mason'olombelona tsony. Sady hidy amin'ny masonao ty toerany ity. Ka tandremo toy ny fitiavana reny ihany ny fanekena fa tsy misy tady dio nge fa zay kalan'olo dia misy ratsy ary misy tsara koa toa anareo olombelona ihany ka tandremo tsara. Eny tompoko. Fa zao fa naka izy teo ary tonanjavona. Tena zany mikakakaka be zany izy. Or kalan'olo orainy zavona andraso aloha andraso aloha. Tena memana lavitra ny feo. Lasa izy. De inona zany no ataoko tsy maintsy mandeha mody aka. Efa ilentika koa ny masoandro tiako. De lasa nody moa zany Rasata? De lasa nody aloha Rasata taritarika an'ireo kitay tamin'ny tady taretra sy hidikazo. Efa isasaka ny alina vao tonga tany an-trano misy. Hana sy reraka izy amin'izany ko. Hory izy mianaka, alina angety ny andro Ny sakafo koa ty efa lany efa ela fa sao dia mba tokony hamonjy fandriana amin'izay ary aloha. Eny tokoa. Sao dia reraka eo ianao fa aleo rapitsondray ary. Reraka? Tsy reraka zany afaka hidina ny trano dia miakatra matolotsika hany ampandrinindray manohy ny tantarako. Andao ary. Za dia haniditra dia hamonjy ny evitranoko ary. Zay ary Tavandrimandry nareo mianaka? Tavandrimandry rehetra. Fa hono ary dada velo. Ahoana itsoary? Io fiarako tsisy maninona ve? Tsy misy atahorana io se aza manasa efa tsy mba misy dahalo na mpangalatra ny aty mpamosavy no betsaka aty koa ka hity. Ka so simbana eo ny fiarako. Tsy manimba fiara izy ny olombelona no ampitahoriny se mifanojo azy eniko. Andao hiakatra zato izy fa sy ndao ary dada velo. Nga efa maraina sady ny andro efa maraina ary dada velo. Vao nidaboka ny lohanao dia mieritra rendriky ny torimaso mihitsy ianao tena velako natoro tsara koa. Lalina indray zany anakako. Tena ohatrany tsy nahatsiaro mivady mando mihitsy ako. Fa amin'ny firy zao aloha amin'ny enina latsaka fotsiny. Ary efa ny fo zany kalamino. Efa henoko ny fo efa ela izy. Zany mamana koa zany izy zao. Ary aloha hiarina raha izany ko. Sady efa vita koa nge vary sosoa Manao nareo mianaka? Manao ndry. Maika andeha hanasa lamba eny an-tsava. Ahoriko aloha ny lamban-dadabe izay maloto ao sady mba misy andreto savony entiny tsoareo ihany koa. Sady efa besaka ihany ny akanjoko malotoko. Andrasa ry aloha andobary dia hinambary somaraintsika mino azavonona rehetra ny hafa fa anengenako mangazo mainao rehefa aveo eny ary fa ono arojoary endry dada velo angamose
alady tototo any Antananarivo ka. Mbola hijanona kely 2 na 3 andro kosa. Fa hoana? Malaelo sady anga dadavelo. Vao 2 andro ange izay natongavako ka ny malahelo ve mo tsy alahelo fa rehefa tsy maintsy mandeha se ny asa tsy maintsy ajaina tsinona koa. Zay aloha fa elany naniriko tonga dokotera nery dadavelo tsara zany anaka mba misy mitsabo ny fianakaviana se fa hono angamo tsy mety raha mangataka amin'ny findreny Ambo Mandroso se no manao dokotera ao amin'ny hôpitaly eo ka. Eny nahoana moa tsy eto fa angamba mbola orina kely eo zany vao tanteraka raha atao. Mbola fangatahana ela ihany koa zay vao hivaliko fa hoana ka tiako raha mba ety akaiky ety tanindrazana ety se no manao an'izany asa zany ko. Marina aloha zany fa ndeo toizana ny tantarantsika sy dadavelo malarive tokoa sady manokona mangazo ihany no menonao ary taiza hoaiza moa tsika no falana ka. Teo amin'le hoe lasa nody raha sata nitarika an'le fizakitay rehetra de nanjavona le kalan'olo sy dadavelo. Raha nisavona izany no nahatonga ny anarana Ambohitendro lasa Ambohijavona sea tsy afaka zavona tsony tato anatin'ny 2 taona zay itoerana io de izao. Zaza mbagaga ry dadavelo nefa tsy zavony zany teo aloha. Ka zava-doza no nitranga ka vokatry io zavatra nataon-drasato ihany 5 taona lasa ihany ka. Le fanekena? Le indrindra le fanekena tam'le kalan'oro. Ny fitiavam-bola sy arena be loatra de mitarika ny akadiny hafarany hany amin'ny zavatra tsy apozina sy tsy inona akory anakako hany amin'ny fahafatesana tena nampalahelo mihitsy ka. Loza tokoa zany ry dadavelo manao tao foana tsy mitsinjo ny farany vao maraina mangiran-dratsy izy ny zoma apitsy ny alakamisy nandehanany teny Andosiko nandondona teto amiko izy. Taitra be ahoseko nataoko ty fa nisy loza inona hivarotra laiko tay tamiko fa nisy ny lany vola maika. Izy tsy niteny na nanazava ny antony tamiko akory zany eritreritra fa vola hanefana ny tsosan-dramaro io. Haika vola ividianana ilay tantely 2 litatra sy fotsimbary madio tsy maintsy aterina alohan'ny amin'ny 12 atoandro io zoma io ihany araka ny fanekena zavatra ho tadiavina any atsena n'Ambo Mandroso reo. Eno mary dadavelo? De nomeko ny vola vidy kitay satria ny kitay ny laiko raha teo de lasa izy maimay ohatry reny dorany afo reny de toy izao ny fitantaran'ny toyany. Soma tsara dolo aloha reto ny tantely sy ny fotsimbary amin'ny 4 zao amin'ny 7 maraina aleo ezaka aloka tsy maintsy ataoko izay hatongavany eny Andosiko alohan'ny amin'ny 12. Tonga ihany atyko tsy mbola ampy amin'ny 12 kosa aloha zao mbola tsy mitsatoka ny andro. Ty le toerana efa nivahatsiravina kondro teny an-dalana de velariko eto zany ty de apetrako eto ambony ny fotsimbary madio de ny tantely 2 litatra de ahoana moa raha ny zavona koa ty mbola tsy atoko aleo ranga ho teneniko fotsiny io ary ny tantely 2 litatra sy ny fotsimbary madio nasainao naterina raha ny zavona araka le fanekeny napetrako eo ambony ravina kondro madio koa izy reo eo amin'le toerana nasainao ametrahana azy de tanteraka zany ny afatra raha satolombelona zay fa taiza koa izy ty mipotra. Hitako tsara rehefa anaty tranetinao ka zao anio no nangona ny volamena ary amin'ny mamatona lanio any no naterako azy any tranonao ary afaka mandeha any tanàna amin'izay no fa mandeha any
Ka hitako ny tranonao e. Androany raha maro nge no avy androka hiala amin'ny trano e. Aza matahotra ianao fa tsy androkanao izy raha tsy afaka telo andro. Zay fa mandehana mody. Eny ary e. Oy, nakaiza indray izy teo. Ary nakaiza koa ireo fotsim-bary sy tantely teto. Nanjavina miaraka taminy. Lalina zany e. Andeha ody aloha zany ko. Sy fa nisy ambony kely vidy kitay mba hividianan-kanina ty aniko. Teo Rasata vao tena vaky ny tantara tamindreo fady aman-jana ny zavatra rehetra e. 12 taona renay fa tamin'izay ary 2 taona didakely efa 5 taona lasa zay ko. De ahoana hoy ny Torasoary? Inona moa no lazainy eo e. Samy gaga ny ray trano talanjona tamin'ny tantaran-Rasatako. Tsy ny mpizotory ny alin'iny ny andry ny manomatonalina. Sabo tamin'ny 12 ora sy 10 no nandre feo hafahafa tany velany Rasata. Rasata, ienao ve zany? Mankeny ianao fa eniko zany, eniko misy misikotra nge varavarakely. Io fa mivo. Aiza atao tsy misy olona miditra akory. Manginy la renay va manginy la. Inona zany? Misy zavatra natsipina atao trano. O Rasata, inona zany? Mangina ho ianao fa aza be resaka eo e. Tsisy mbola mahazo mihetsika eto aloha tsika. Zay. Matahotra ary dada. Sy lavy daly, inona matahoran'lahy eo? Efa lasa ny antsasakadiny. Tsy nisy ferena inona initsony vao sanitsangana moramora moa ny Rasata. Aiza le labsy ny vidiko iny e? Ity e. Eto ty apiretana ary. Iny. Aiza ny afokasika? Iny miaraka amin'iny. Zay. Ary andraso. Io le zavatra natsipiny teo. Jereo. To kitapo kely. Kitapo kely tokoa tiako. Idio aloha dada le varavarakely ka. Le tiako le tsara tahotra sy efa lasa litsy izy azy. Ka na izany azy ka. Io idio Rasoary a. Zay fa nidy. Ary sokafo ity izy jerena azy Rasata. Ka efa manokatra azy mihitsy azy zao e. De sokafana le kitapo kely. Tovitovy amin'ny tony kitapo kafe tony le izy fa lehibe ary mifatotra tady ny vavany. Akory ny agagana sy atairana sy afaliana izy telo mianaka nahita ny tao anatiny. Volamena? Tena volamena daholo ny joary vovony toa ilay fasikela izy ary nisy koa ohatry ny vato kely madinikako. Pepity zany? Asa zay anarany amin'ny teny vahiny le roa fa rehefa nafatra nono le izy de sabo ro tokony le kapokandronono ataon'ny olona fa malambarony e. Rena ne zany ry dada velo e. Tena rena le roa. Ka ny vola vidiny zany no nanaovana ny trano be tazany se io amboy tendro rakotry ny zavony io ka. Ary nanonerany an'ireo volan'olona tany aminy koa e. De ahoana? Tsy gaga ve ny olona nahita azy nanankarena tampoka? Gaga tokoa moa zany. Ny sasany aza Rasata ho nanao asan-dalo tany ho any mihitsy. Zany? Satria nisy fotoana moa tapa-bola ny Rasata tsy hita ty tanàna e. Tsy tety mihitsy izy fa lasa nandeha nitady lalana ny varotra ny ampahan'ireo volamena tany izy. Ny nahafetsy azy namidiny tsikelikely le izy. Amin'izay de toy ny hoe karamany avy ny asa lavitra de amin'izay mba tonga teto hitan'ny olona de mba nanany e. Tena fetsy marina tokoa aloha izy ko. Ary hitany se tsara. Ireo vady aman-jana nefa ny 2 andro maro ny ara-tao amin'ilay tranobongo satria tsy voaloa ny vola. De taiza izy telo mianaka no nipetraka tamin'ny fotoana tsy nateo an-Rasata? Tato amiko ry joary Ay ve? Tao amin'io trano kely ambany io. Tranona koa taloha io mantsy e. Io no namboarina sy ny diovina de tao izy mipetraka ko.
za no nanome hanina sy azo mianaka teo mandra-pahaverindasata. Tsy nyresaka ilay volamena mihitsy izy inefatra izy no lasa niverina tany de mody. 3 volana izy 3 mianaka tato amiko tato ihany. Ay very dadavelo e. Tamin'ny fiverenany voalohany no nisy volana velan-drasa tao azy ireo. Sakafony sy volany meny akoho tamin'izanyko. Saika tsy nentinandray fa no tereniko. Za tamin'izany tsy nahalalana inona na inona. Tamin'ny fiverenany de ory dadavelo ahoana leroa? So de mba mahita tany amidy anareo tany? Atao inona tany ka anorenanay trano rery dadavelo fa atao inona ndray fa ahoana ngatia ohatra fa ahoana moa fa mba nambin'Andriamanitra de mba hoe mba hividy tany ho anay zaiko. Tsara kosa izany tena tsara zany leroa. Raha ny hoe tety aloha to tsy hitako izay tety akaikoko tiako. Zany ve? Nahoana nefa raha manontany Andramafy se tanao ihany zay sy ny zodako iny nge tsy de mifakahazo loatra. Tokoa moko sady izy koa ve hivarotra tany ka izy aza manangonao azy eny amin'izao ka angamony azy fa sao izy mba mahita hovidinareo ka izy no mahafantatry olona betsaka ety mantsiko. Sady tsy tany etsy tanàna etsy koa neno no tadiaviko etsy ety tanàna ety moa zany fa aiza rasata somary lavidavitra mitokatokana ohatra hoe eny andrefany Sandram-Bahado eny andrefany Fary eny na iria Ambahitendry ohatrotro zany. Ambahitendry Ambohitendry moa zany sa Ambahitendry tsy haiko loatra. Ambohitendry hoe Ambohitendry ka eny tiako raha misy fa nga tena tany be zany tsy de hoe lehibe fa zay azony vola rery dadavela. Ary se io tena manafinjavatra amiko raha sata. Tsy zany fa eny raha eny Ambohitendry eny Jao angamba no tsara tonosera izanyko. Jao? Eno Jao eny Tsaramody zanaky Randrina se zanadra lahandramaro izy no mahafantatra ny tompon'iny tany anaky ninona eny Ambohitendry inyko. Ka leto koa ary anatinazy de misaotranao dadavela. Izy ko fa tsoratsora fa azo resahana ihany tsy ohatrany raha maro dadatoanyko. Fantatro tsara inka. Tonga de mihetsika ny raha voaresaka voly zany. Hainao tsara aleo ary aloha hoany ary dadavelo ndao leroa. De lasa tany izy ary nahazo somatsara n'io tany nanorenany an'io trano io. Ijao le presaka aminay sy benja taloha ve zany iny le mpandroka sarety? Iny moa indrindra nandrato fianarana tany Ambomandroso tanko izy ary saika tafita ihany fa hasako. Eny hitako reny tia miantsiantsy zay izy iny fa iny ary hitako ohatrany velombelom-pialonana zay indraindray tamiko. Ka velom-pialonana mihitsy izy ka indray mandeha no nahita azy vo tsy elakory zay ka. Tsy salama hoy aho taminy. Inona moa no ahory anao intsony izy na tsy salama aza fa tsy efanana zafikely dokotera koa ianao. Izy fotsiny atsona de vita. Ay zany ny teniny? Izy sy mino moa no efa raikotra mifamalindra ihany fa mino tsy mahatato ny vavanyko. Masaka ve zao mangazy zao izy mianaka? Saroposaina ny karanasikiko tonga avy nanasa lamba sahady kely sisa retsy. Nalemy tsara kosa le mangazo ka le karazan'le le morandrahona mihitsy tonka le erery tsy nanan-tanany tony ay le ery amin'ny fidina sy benja taloha ihany indrindra eno tsarako sady tsara ery zany rehefa hohanina amin'ny siramamy. Marina raha lany vary amin'izao tsontsika tsy maintsy mahandro ihany fa
ataovy kelikely ka sa hoana dokotera tsy maintsy mahandro fa manjary marary indray ny vavoniko. Hitako ane Jao ry dadabe. Ito Jao. Eno nandalo tany am-panasan-damba tany ambany andrefana izy. Ka maninona ty onika? Tsy haiko. Mijery ny tanketsany angamba. Fa ny mahagaga aho dia mahoraka be sady le hoe tonga ato dokotera Joary. Izany ve anaka? Milaza ny andalo eo izy raha riva hitsidika ny dadavelo ony. Isan'andro tsy mpitsidika ka no sao fa hoe hitsidika inona ny dikan'izany? Inona koa fa hijery any Joary mihitsy ny antony dianiko. Zay tokoa anga. Na izany na tsy izany kosa ne nanana eritreritra nitety sy tsidika ny fianakavianareo ihany alohan'ny andehanako e. Eny tsara izany anaka, fa ty izy tsy paketo milaza ho avy eto no mahalasa ny eritreritiko. Efa manambady moa Jao? Efa 3 anaka. Za rery iza zany zao ny mbola tokatena. Le Joary ty koa. Mba maka namana amin'izay tokoa le loa. So tara loatrako fa ono ahoana dadavelo? Fotoana moa zao se io. 23 taona zao? Tena efa tonony. So antotra vao hitaizandray zay fa eny io koa ane miankina amin'ny anjara ihany ry dadavelo e. Izay aloha nde sika se andendray aloha hipetraka etsy ambody-paiso etsy tokotany etsy taninandro kely aloha e. Eo mba masaky ny vary karakarain'ity zanako ty. Indray manao ny tantara amse. Eny tokoa, ndao ary. Eto mahafinaritra ny mialokaloka eto rehefa mafana iny ny andro. Ka mahazo toerana ary eo se mipetraka eo. Sady eto tsika mahatazana izay olona miditra ny fafahty eoko. Eny ary. De ahoana moa ny toy an'ry dadavelo? Jao zany no nahitandra satany io tany nanaovany trano ao? Jao no nahitany an'io anaka. Ary no karamay ny vola beko. Zany ka panera ve hiala mainy itsao koa fetsiko. Laza tamiko mangingindra sata fa nisikotra azy foana. Tamin'ny fomba nahitany vola sy nampanankarena azy tamiko Jao fa tsy netsy ny teny mihitsy iziko. Zay ne le fanekeny? Zay le fanekeny anaka. Tsy nilaza na amin'iza na amin'iza. Hakoatra ny hankohonana. Ka ahoana ary moa nahafantarany dadavelo an'izany tantara rehetrarehetra zany? Ka sao anaka. Efa ho faty mihitsy ane raha sata vao ny tantara izany tamiko e. Efa nitrangany tsy naposina. Nasainy niala nenina. Nangataka sy niala tsiny tamin'le kalanoro aho. Satria zarery n'olona natokisany tetilo Joary Niala tsiny? Enoa, niala tsiny satria nisy fanekena tsy voatandriny e. Nisy fanotana fady. Fanotana fady? Tamin'iny zany dadavelo? Eno aloha ny toen'ny tantarandray ary e. Taona taorinan'ny nahazahoana ilay volamena dia voatsangana soamatsara io tranondrasata io Ambohitendro io. Ay, dia nitombo tsy kelikely ny arenany satria niompy ihany koa moa izy tamin'izanyko. Dia nividy tany vitsivitsy ihany koa teny amin'ny manodidina teny e. Raha araka ny fitantarany dia mbola nisy ny ampahan'ireo volamena tsy namidy nafeniny tao amin'io tranon'io. Tehiriziny tao e. Izay no fahadisoana voalohany nataon-drasata. Fahadisoana lehibe tena fahadisoana ary tokony namidy na navadika vola daholo aloha ireo volamena ireo dia ny vola no nitehirizina raha hitahiriko. Satria le volamena saripady. Izay indrindra, le volamena tena saripady. Ka volamena avy eny amin'ny tany ve no entina ho any amin'ny tranonao? Efa nisy fepetra ihany koa. Mandra-pahalafondreo volamena rehetra afadika ho vola dia tsy mahazo mihina kisoa, tsy mahazo mihinana tongolo na miompy na mampiditra izany ao an-tanànany akory raha satamenakavy. Ay, mbola misy amin'izany koa. Fa ninona izy zany raha izany koa? Sa napiditra an'izany tao an-tranony? Eno aloha ny toen'ny tantara e. Aza maimaika aloha se talohan'izany efa nisy fanekena voalohany tsy nohajain-drasata. Dia ny tsy namonjeny izay nitady vonjy taminy
Ay koa nanao an'izany izy. Nanao tokoa. Ary ny tana otrompo tamindreo nanao ratsy azy. Nety mifity amaly faty amaly ratsy ny ratsy ry Tamindramaro sy rasoary. Tsy tamindramaro mivady fa tamin'ny olo-kafa tamindrakoto soteria tanàna atsimo fa ahoana ry dada velo andraso aloha andrapaka parakely le roa. Rakotosolo tompon'ilay tambongazo nangalan'Andrasata sy nahatratra azy taloha. Ay ve? Tsy lavitra ny tranom-bongony toeran'Andrasata mantsy io tanimbongazo io nangataka ihany Andrasata tsy nomendra kotoso, nangataka tsy nahazo, farany de nangalatra izy. Efa nandrasandra kotoso kendro-toana, de izay tratra izay. De nanino io rakotoson io? Kodiaran-tsarety ny fiainana le roa, izay ny tsy hanaovan-dratsy. Narary mafy ny zanaky rakotoso vavy tokana. Ary tsy nanana vavy afa-tsy izay izy de 3 lahy. Niditra hôpitaly io. Ary tsy maintsy ho didiana. 3 taona lasa izay, mahery kely eo nga. Aveo nitaraina vola tamin'Andrasata ihany rakotoso fa kely ny vola azony tany. Tsy ampy izy moa fianakavian-dra maro lavitra ihany raha azo iny. Za vao saika hiteny hoe fangamo tsy avandramaro izy ireny. Izany fianakaviany lavitra zany oa. Firamaro moa ve te halala amin'ny antsonareo tanora kehitriny. Raha maro ane olona manompo vola, ny vola ny azo no hafany. De ahoana ry dada velo? Rehefa tsy nahazo izay nilainy teny amin-dramaro rakotoso de lasa niladilady teny amin-Andrasata teny. Ay, nariny ny ambo, ny enatra satria narary mafy ilay zanaka vavy tokana vao 12 taona tamin'izay. Loza tokoa zany. De ahoana ozy Rasata? Korvareo ianao. Natao Andrasata roka alika. Izy ihany no nitantarany zany. Zany no tansain-Andrasata teo daholo ny nataony azo taloha. Ianao lay nively tamin'ny zaranangady sy ny andro fokon'olona itory indrindra ny hoe narary mafy toy izao koa ndrina kely zanako taloha. Iza taminareo moa no mba namonjy raha tsy nitanindrazako no namiliko. Nefa maty ihany ilay sombinaiko satria tara loatra ny famonjena. Ianao io indrindra ho izy tamin-drakotoso no isan'ny nandrondrokara mba nitrosana nila vonjy izany na tonga angalatra na tsy tokony nanao izany aza noho ny toetranareo sy raha maro mianakavo reo. Mbola nanana lolo-po be taminy ihany ve zany Rasata? Mbola tena nanana ontro-po be izy le roa. Ankehitriny ve hozy izy de hainareo ny mitoditody ety amiko. Ny rifatra lasa nandeha hono rakotoso de hoe nandeha nitaraina sy nitantara teny amin'ny ramaro teny. Tezitra mafy ny ramaro nanomboka teo. Ay ve? Izay aloha de efa fanekena voalohany tsy nitanterahan-Andrasata tamindreo fady be dehibe ny tany sainy. Raha tokoa izany ko. Amin'ny maha-olombelona aloha mety hitranga ihany zany toe-javatra toy izany. Mety ho tadidy le nahazo taloha. Mety hitranga ihany fa nisy ilay fanekenany ka io ny tena sarotra. Tena sarotra mihitsy. Dinon-Andrasata ilay fanekena. Na izany aza tsy tokony hamaly ratsy ny ratsy. Tena tsy tao anatin'ny lohany mihitsy ngambako. Ka tafahoatra ihany ny vavan-Andrasata rojoary maty ihany le zanaka vavin-drakotoso fa tsy avitra. Izay koa no todiny tamin'ny nahazo aho izy. Todinaina tamin'ny zanako maty. Ho tsapan-drakotoso tsara zany maty anaka rehefa tsy misy ny vola eo an-tanana fa ampy filafolain'ny olona. Tena tafahoatra marina le vavy. Tonga tany ampotitsofon-drakotoso angamba ny resaka. Ary enindra maro ihany koa nanomboka teo de ahoana? Ohatry ny fofo-Andrasata sy ny alolazo ny olona. Ny alolazo ny nanatamby an'ny renay voaza. Ny sikotra mafy ny fomba nahitandray ny vola. Fa mba mafava ihany le zaza. Betsaka nefa ny fandrika. Indray andro naniraka andrenay voeny andro-jao Rasata anatotra vola. Efa nitatao vonana iandro ka teo ampandoharaka ny jao tamin'izay. Manosory anay voa. Ny raha andady anatitra n'ilay fanampom-bola notadavinao ahy. Ay manana ihany ny ray ny laka mody adala io. Raha tamin'ny olo-kafa anie
tsy azo an'io tany io amin'izany vidin'izany akory fa fantatro le tompony ka de mba nanaiky laza ho azy tsara zany. Fa andeha ody aloha fa tena mbola lavitra ny lalany. Andraso inambary fa efa nandoatra velanga roany vary masaka sady tsara ngeny lokato Inona? Henan-kisoa noritiko tsara tamin'ny tongolo gasy. Hitako maheno fofona hafahafa. Fofona manitra hoe io no anjara varalahy. Efa nataoko io tsy maintsy lany io. Mialatsiny ry dadatoto zao. Tsy hatraminao vinandray no mandahany masaka zany gany fomba ety sa miahiahy anay tsy avelany dadanareo mihinan-kanina ty. Tsy zany fa maninona tsy mihinana an'ireny zay. Tsy mihinana inona? Tsy mihinana kisoso tongolo gasy. Ay ve hatraminao vina taloha mantsy toa tsy nifady an'izany nareo fa nga makafana fody eny am-pimaso reny lahy. Mariny. Mety zany misy fa ilany tsy miteny eo ary so de zany ary na lasa mpanan-karena tapoka andrasaty nanompo voazimba. Lasa aloha fa veloma ianao veloma de fantany tokoa ve dada velo? Andre efa tateoriana vao fantaniko ary mino aho fa ahoana isan'ny tompona andraikitra tamina voandrasa tamenakavy njao iny de raha maro ary rakoto fo ihany koa. Fa ahoana ry dada velo? Ka nofandrian'ny olona izy rehefa fantany fa arena azo tamina kalanoro Ay ve? Ka ny andravany ireny no nokendrendry zareo zany hoe hiverenany amin'ny fahantrana teo aloha. Satria manko be vava sy be boebo loatra raha satako ny olona ko tsy faly ny anananao zany mihitsy olona 4,000 ve no tonga laiba no nareo fa ahoana moa ny nahalalan'ireo fa arena azo tamin'ny kalan'olo le izy ka nanatina mpimaso zareo joary de nanontanytaniko. Ka raha tsy fidiny andrasata kosa ve moa fa voafandrika izy de ahoana moa ny nahavoa azy ihany? Ka ny fanekena tsy nilaza zany tsinona fa rehefa mihinana na mampiditra na fandrika anaty de mandika izay tsy maintsy voa ianao de inona ny fandrika nataondry Jao sy Ramaro azy? Ka namadika Ramaro nanokatra ny fahasanavady amin'ny rasoary vadiny de ireo ray aman-dreny rasoary sy rasata ireo ray tampo ary ireo razambeny ka tao amin'ny fahasanio ihany koa no nilevy nindrina kely zanaky rasata raha teo moa zay voarako. Tsy maintsy nandray anjara rasata? Tsy maintsy nandray anjara. Hitan'izay ihany ny ety rehefa resaka famadianako tsy mahazo miala adidy de velona ny adevitra raha maro nanizingizina ny tsy maintsy hamono kosoa fizay no efa fombatry zay rasata nefa tsy nety fa hoe aleo omby ihany no vonoina. De inona ny tapa-kevitra? Angamo misy hoe tapa-kevitra fa samy tanany heviny de samy nitokana andro teo no navoan-drasata. Ay ve? Tsy mba mailoko tokony nanao nahandro manokana tany an-tranony izy fa menatra n'ireo fianakaviana sy fokon'olona de tao amin'ny Ramaro ihany no nandrahoana ny sakafo rehetra fa nitokana ny lakozia. De ahoana ry dada velo? Nisy nandraraka menaka henan-kisoa ny laoka henomby natokana ho andro zareo. Andre kiakio de ahoana? Ka aiza moa no ahalalana an'izany le roa ny olona efa betsaka ny tsy faly taminiko. Andray tena izao joary ratsy anie ny olombelona tena ratsy. Rehefa ny fialonana sy otroko ny mantsaka mahay mifampiatsara velatsy daholo na avan'io na fiarahamonina io na tena zany mihitsy aloha rakoto mahita eny Benasandra no mpimasona tonony Ramaro tamin'ny famadihana io ihany koa no namboraka ny tsy amarajelon-drasata rehetra tamin'ny zareo 2 volana ny alohan'ny tsy anaovana ny famadihana tena ratsy ny olona ka de zavatra tsy fidiny ohatr'izany koa ve ny nahavoa tena tsy fidiny tokoa fa de nihinana an'le laoka nisy menakisoa daholo rasata menakavy tao nitondra ambony nody tany an-trano azy rasoako tena loza joary loza mihitsy
ary tsy tokony nanaiky ilay safidy fahatelo anie Rasate. Valiso hafa ny tokony nangatahany, valiso tsy nampitotoza ohatra. Tsy tokony nanaiky ny safidy nenenina mihitsy raha izah aloha e. Aiza moa no alalanao an'izay vokany aty aoriana? Ka izay ka, efa nentin'ny famaizana tamin'ny fahantrana Rasate. Na izany kosa azy njabaka izy, tsy fidiny aza zany nafatiko. Nafaty tokoa, hatramin'ireo olona ny vidiny vovo-bolamena ane hono ka matatampoka daholo Rasate. He moa zany izy, volamena mitondra loza fa tsy fahasoavana akory. Ireo ny vidy avy no maty. Ka zao Joary ahoana ry dadavely? Ny volamena ane mananjiny sady be fadifady ho ahy tsy azo angalariny reny. Misy ny ambinina, misy ny tsy ambinina. Ary zao ny tsarovy, be debe reny mpitrandraka volamena reny no manao fombafomba rehefa hitrandraka azy. Misy aza ny mamono zavatra, ao ny mandatra dray. Ka nisy fadisondrasata be debe ihany koa ne? Izany koa. Ny vady aman-janaka no natao sorona, maty daholo ka inona indray ary? Manao foana mihitsy. Tena maty daholoko, tena ontsa ny arse, ontsa mihitsy I Didakely no narary sy maty voalohany, de tsy hita ho tsaboana akoriko. Nga hity. Fa inona tsy nialan-drasata nenina ihany nefa teo am-pelatana ny voly? Niala nenina tokoa fa sazy efa tsy maintsy niatra la izy sady sarotra ny fomba ialan neninako, nikarakary ny fitsaboana fa tsisy vahaolana Arsea. Vahoana? Ka nohony efa tena niomby ny aretina de nanjavona le zaza. Inona hoe ry dadavelo? Nanjavona hoa, tsy hita nome kanina na fanafody na naposotrona ranontsony, nefa de eny mitomany sy mitaraina tao an-trano tao ihany le zaza. De manitro. Ka aiza moa no hitondrana na hibatana olona tsy hitanao maso any amin'ny dokotera de eny ny teny aza. Atahoana ny fitsabo zany. Zay aloha. Toy izany koa ny fomba nahafatesandra Soary sy Rasata. De maty tao an-trano le zaza ve? Maty satria ny fofona maimbo be no eny rehefa nangina hela tsy nitoloko-tsony izy. Andriamanitro. Tena namotsa ho azy zany ry Joary. Ary sao tapa-bolana taorinan'izay de narary koa Rasoary. Tsy hita andrasata izay nirofona, de nanapa-kevitra ny verina teny Andozoko ary izy. Iresaka sy fona tamin'le kalanoro satria teo voatsapany hoe nisy ho tafato tao. De niverina tany izy? Ka tsy maintsiko, niverina tany izy nitondra fotsim-bary sy tantely 2 litatra tolay nataony tamin'ny voalohany. Fa inona hoy se? Ahoana ry dadavelo? Tsy hita ny lalana nakany amin'le kalanoro, tena tsy hita. Fa tsy hita ahoana? Ka tsy hita no nanjavona. Nanjavona? Toy ny olona voan'ny tamberitany aho izy. Niodikodina tao ka niodina ka efa ho tapa-kanjo manindry izy tao ihany. Zay vao nitamberina tao an-tsainy lay teny indray nyzavona. Le hoe hidy amin'ny masonao ty toerany ty? Izay indrindra. De ahoana? De ahoana fa niverina no tamin'ny ranomaso fotsiny izy. De rehefa tonga taty an-trano izy, de natokany hevitra Rasoary. Herinandro no nitsabony azy de nanjavona tsy hita koa ny aliny talata ifo alarobia. Tena lozako. No tadiaviny fa tsy hita. Tsy hita? Nantsona fa tsisy namaly. De no idiny le hevitra. 3 andro taorinan'izay no nandre fofona indray koa izy mianaka. Maty koa zany? Maty ry Joary tena maty. Ka tsy fantatra hoe aiza fa ny fofona no heno. Hako ny ranomaso raiky tahotra renaivy kely fa tsy navelan'ireny ilazana tamin'izany vaovao. Zany ve? De narary Rasata herinandro taty aoriana. Vao narary izy de nampiatso ahy. Naniraka andrenay voaka ho eny Ambohitendro indray aveoko. Masaka aloha ny vary izy mianaka. Zay tokoa. Andao aloha hody fa mangatsika ny haniny. Rehefa aveo tohizana indray ny resaka. Andao ary. Loza koa aloha zany olona manjavona zany. Ka na ny olona le roa na ny toerana nanjavona daholo. Ary efa nandamaka teo am-pandiny Rasata vao tonga. Tamin'izany nefa efa tena nanao dimaika mihitsiko. Fa ahoana ny Rasata?
fa maninona ianao e? Ohatra marary ary Dadavela, marary a. Tena fa marary ninona ary nahoana ny tsy nanatona dokotera e? Tena tsy sitrany dokotera ny aretika e. Ngala sata fa tsy sitrany ahoana, fa inona mahazo anao ary aiza raha mahatora soary e? Manitra ide rankatiko. Zava-dozange mahazo atato e. Fa zava-doza inona fa misy inona raha sata mba hazavao e? Zay no nampanatsoko anao e. Enao no mba ray aman-dreny azoko antoka. Ilazako ny marina rehetra ka eno tsara ary Dadavela. Mino anao aga. Tantaraiko hatramin'ny voalohany ianao dia mbola afaka miteny ahy. Dia nanomboka teo no nitantaran'izany tantara rehetra nolazaiko an'izay zany. Ankona fotsiny aho teo ampandrenesana azy, fa loza inony ty ho iaho. Fantatro fa tsy maintsy ho faty ary Dadavela. Dia ho faty koa rena evikely zanako io. Ho tapitra soritra izay menakavy. Indrisy ry Dadavela. Mangina lora sata. Andraso lora sata. Aza mbola miteny zany aloha ianao. Fa ahoana? Alanenina ny aminareo mianaka aloha fa ny efa maty moa tsy azo averiny intsony indrisy tokoa. Ka inona no azonao atao amin'izany? Ka hoeny an-doso ka hitady ilay kalanoro e. Hitondra an'ireo tantely sy fotsimbary ireo. Tena mampalahelo loatra zato ianao raha sato. Hoenao? Eno hoeny raha pitso dia raha pitso ihany ka. Fa zao atorotoro aho fotsiny hoe taiza ho aiza ilay toerana nahitanao azy voalohany. Hiala nenina so mba dia natorotorony teo nahontsa loatra ny nahita andrasata sy nijery andrenay vikely. Zaza tsy manatsiny akory, pitrapitra efa terakovitra tery androtrano e. Dia nandeha teny Dadavelo? Nandeha teny aho. Efa niomana tsara eny ariva e. 2 taona lasa izay le roa. Nalady hitako ihany ilay toerany e. Dia novelariko ny ravin'akondro. Dia napetrako ny fotsimbary sy ny tantely dia niantso amin'izay aho. Koa niantso anao ary kalanoro ray savona. Mitondra nyreto tantely sy fotsimbary reto aho. Hialana tsiny amin'izay zavatra tsy mety nataon-drasata sy ireo fady aman-tsanany. Aza ampijaliana ny zanak'olombelona e. Zavatra tsy fity no nahazo azy. Akasoparan'ireo tsy tia fa tsy fanahinina. Koa esory aminy kapoka. Tsarovy ny zavatra nataony anao mba nanampy anao ihany izy. Fito izay teny izay dia nangina ny andro kelikely to tsy nisy inona ihany. Mba sako aloha nareo ry Dadavelo a. Eka nentin'ny fitiavana sy ny fangorahana olona hanaka koa. Eny na izany azako. Efa tena nanao sorona ny ainareo mihitsy nareo. Nanao ny tsy fanao mihitsy azako. Karaha tany ity moa nisy nahazo anareo tany dia ahoana? Azako aza nge tena gaga sy raiky tahotra ny tantarany an'izany fa joary anga ahoana? Efa tonga na izy vao fantatro koa zany. Inona moa no ahazo eo e? Za anga moa nanotafato taminareo ka. Eny aiza moa nafantaranao an'izay nitranga teo? Ny tampoka ane tsy mahalehilahy na mahazanakantitra e. Dia tonga ihany nefa ve zao ty iray ny zavona natsona aloha e? Ka tsy fantatro fa rivotra ny fofo aloha no eniko teo. Zany? Raiky tahotra ihany aho dia nanampy fitenenana. Tonga tsy hanotafato tsy akory fa manatona pahatsorana. Hiala tsiny sy hanao raharam-pihavanana. Matoa manitsaka toeran'ity izay mbola tsy nalehako ty agory e. Teo dia nijanona le rivotra ny fofofo. Ary nipotra avy tao ambadik'ilay lobolobo ray zavona. Taitra nahita azy dia
hotsy izy hoe ka ny amin'inona moa ny fampirarako aminao raha olombelona io tsy mahafantatra anao akory raha sata ihany ny fantatro raha sata olombelona nanaovako fanekena zay tsy voatandriny akory meko safidy mahalalaka anty izy nifidy ny volamena zay saripady aminay aty ka tsy fidiny azy re tsy izy ane no nanotafady tsy manatsiny ny ankizy renay fa ndre andriamanitro ino zany maneno mangovitsina be zany makareny tsofoko tay marotsinina tsy fa vaky mihitsy ny amponga tsofoko ary nakaisy ny zavony teo tena jambena ny masoko marina tsy mahita tsara zany atery ny ambona volamena mazava atery ny ambona volamena tsy maintsy maty raha saty tsy maintsy maty raha saty tsy maintsy maty raha saty feo manako be izany ary tena ary to miamana lavitra nanjavona le kalanovo toy tsy hita raha insavona aleo ahy aleto zaho koa no ahita raha etiko ay tena nitady loso tianareo ko ka afaka ihany efa maizina ny andro vao tonga da tehatrano izy ryjoary tenda ny aiky fa ianao nga ahoana fa ahoana ka nitsapatsapa ho afa tsy nahita tsara ny masoko noho ny nandeha ny velony zaiko zay zany mahatonga an'io maso ny dada veloko zany mihitsy angely natonga an'io zara tsy maty tafajanona tany koa aza ny maty ve ahoana moa no fato le roa eno io tohika anareo ihany nefa tsy nahavitra ny endra satakory ane zany tsy nahavitra hoana efa dile any tataovy vonana vo tafaverina teny ambohitendro ako oko zay ny fitantaranao aleo to isiko fa to zany koa mampifendrofendro anao eo eno aloha tantarainy miny toy any raha fantany so zany koa ary no akarary anao eo fantatro daholo ny tantara rehetra andao tsika menada tsaka ny andorany de any amin'ny tantara azy aminao ntoyany andahoary matory aloha dada velo de makaina ihany koa endre anake de mitondra ravimanga rehefa modinareo oe aleo tondraharina raha izany ka io ravim-bomanga io no mba tiany dada be fa tsy afany mihitsy io tsara kosa io ko indrindra raha misy patsa sy angidy zany mihitsy ka andao ary tena ohatra ny lasa mamparary fo any dada velo mihitsy ny zavanyseho ka io mihitsy ny ke mampisonitra ny tosi-drany any zany ny fieritreretana an'io fa tsara fahatongavana mihitsy ianao hitsabo azy be fitiavana loatra ane izy iny ny olona rehetra tsy nisy ny raha zay nahazo andrasata menakavy ny olona koa tsy nisy nahafantatra ny tantara ka tsy ometsy iny zay aloha vao niverina fiteny andozy ka tonga tao ambohitendry dadabe de kika no eniny iza ny kika renaivo renaivo eno renaivo eny ny feon'ny antsoantso hoe maty dada de niazakazaka niditra izy fa efa tsy tanatsony ny aindrasata maty de noinao tsara fa toy izao ny fitantarany dada velo azy tamiko renaivo fa hoane maty dada ry dada velo efa tsy mihetsika tsony sady tsy mihany itsony koa tena maty tokoa veleroa andriamanitro eno matahotra ry dada velo matahotra ka tsy hipetraka rereto tsony ka lasa oe renaivo oaisa iny andraso lasa izy teo renaivo aise renaivo feo andrenaivo zany renaivo fa manino misy aise zany aiza oa aise zany lasany ary dada velo lasany lasa renaivo lasan'izy
lasany aiza tsy oa Andriamanitro tsy hita ilay sasa nakaize Andriamanitro nanjavona ve renay vo nanjavona tsy hita renay ohatrany hoe netin'le kalanoro izy raha ny fahalalana azy zany ve ie tsy maty renay fa lasany any fa fantatro fa ahoana nanaovandriany zany ka hitako izy maninona eno tazako lavitra voarovolana izay taiza tery atapony avoana nandosika tery andeho any amin'ny Tribenja tamin'izay dia nanintsy tamin'ny lalana ambany atsimina Ambohitendry iny no sendra nitodika tena izy mihitsy ve so dia tsy izy kosa tena izy mihitsy nijoro teo ambony vato izy ary nijanona nitsatoka mihitsy anjery azy ndray tsy afaka noditsona izy zany matoa izy tsy tonga ohatr'izay dia tsy afaka natahotra tamin'izay tsy sa nandalo tamin'ny lalana intsony fa nasaiko natery mipenja tamin'ny bisikleta ny verina nody dia ahoany Rasata nalevina Rasata nanjavona tsy hitany dadabe teo tsony no niverina niditra tao an-trano izy zany koa ve ie teo dia voatery nilaza tamin'ny fokon'olona dadabe hoe tsy hita Rasata Menakavy dia nitantarainy tamin'ny zareo zany tantara tsy nisy nitantarainy an'izany mihitsy afa-tsy zahy dia enao izao ay tsy nety ny filohan'ny fokotany fa nilaza tamin'ireo zandary tany Ambomandroa satria olona 4 be zao ny ray tsy hita tena loza novoriana koa ny fokon'olona dia natao ny fikaroana nandritry ny herinandro manindrotra fa tsy hita nanjavona izy 4 mianaka rehefa volana taorianan'izay dia rakojavona tsy kelikely Ambohitendry dia io hitanao io loza mihitsy ty novainy olona ho ambojavina izy taty aoriana dia tsy sanan-keny intsony zany ny olona tsy nisy sanan-keny intsony ny olona fa jao no ohatry ny tazako eno indroa angamba nandeha tamin'ny lalana hiakatreny iny ijao aninenony dia tsy haiko mihitsy ka fa tonga sika aloha aloha tovozoko ny rano fa indry ny tango ny anana anainga raha fakapitso angamba ry dada velo sahady ve le hoa mbola manomana ny asako aoriana ary miverina indray fa za matahotra ianao eny ary fa dia atao ana moa fa zao eritrereto izay teniko izay mifindrasy miasa ty Ambomandroso raha mety odiniany zany fa za manary ianao za mitindroko fa andeha mba hijerikely ireo fianakaviana aloha indrindra alohan'ny andehanako hay mbola hijery se zany ko eny Andribeny izay sy mindra fa avy misakafo atoandro fa tsy hitako ny tranony tsy mety zany le roa tsy maninona ka andeha tongotra ve nareo andeha fiara izay menadaka ny fiara misy eo ihany ko nahoana no andeha tongotra ka tsy maintsy mandalo eny ambanina Ambohitendro ingenareo raha narakarabe andeha fiara ambanina Ambohitendro avy ety ambany afaratra ko maninona moa zay angamo hiditra ao Ambojavona ka eny ary dia mampamangy amin'ny Benjendry se mbola rehefa avy misakafo atoandro ange zay vao andeha malahelo be ry dadabe maheno anareo andeha ka tsy maintsy tsinona ange mbola misy taratasy vitsivitsy karakaraiko alohan'ny idirana hiasa sambatra ianao tafita dokotera ry Joary isako zahay ty ambany vohatra ty foana tsy mba nahita fianarana firy ko maninona zany koa ve dia ataondry mampalahelo ndry angamo lasa dokotera ihany no atao hoe tafita nareo manana tany be deabe ny aty afaka mamboly afaka miompy any no tena misy ny vola raha mahay mihetsika mihitsy nareo ka omeo fo ary raha mila fo zay hetry omeko ndry fa aza matahotra raha anao tena marina eno hoe tena faly be izao afaka mifanaraka ihany koa asika sy ndry raha mety ndry ka mahavita tsara ndry no manao ny anjara tany ny dada rehetra aty dia zany mandefa vola fotsiny tena marina ve aloha zany eno indry no ataorako tsy havita naona koa antso havita iza mahita
tovavy efa zatra mamboly sy miompy eny aty ry Joary zay manko ah ka raikitra zany raikitra za fotsiny no miresaka amin'ny eny sy manazava amindrinivo zay tsisy avita anio tsinonako marina aloha zany za koa miresaka amindry dada sy dadavelo dia vita ry zany zao le ambojavona moa io ary tena mbola rakojavona foana na dia efa morotolakandro aza rakojavona foana nge io oay andraso fa misy inona ndry koa to manaitra misy olona indry Joary misy olona aiza iny amin'ny lalana hiakatra ho any an-tranotra satiny tsy hitanao ve iny jereo tsara fa iny ohatry ny manaraka vodokinina iny mikanjo maintimainty izy hitanao zay voatazako olona tokoa iny ary lehilahy izy zany iza ary iny dia anao ineny iza tokoa ary iny jereo angery poziny ohatry mikodikody ange izy zany eny tokoa tena hiditra ao an-tanàna mihitsy izy angalatretana ao angamby iny andao arahana ry Joary sa matahotra ianao tsy matahotra andao ary iny jereo iny fanitsambikina amin'ny tamboho dia lasa niditra ao dia inona no atao aleo andrasana eto fa aza miditra any tsy maintsy mivoaka etoanana eny lalana iny fantatra indry Joary fantatra ao eno iza ijao iny ijao eno marina ve ary tena miorika zavatra vavy izy avy eto kaiky mivavady eto fa eto mahita tsara ny fihetsiny avy ary misy zavatra ne iny an-tanana iny zany eno to famaky iny nentiny indry Joary atao iny ny famaky amaky ny varavarana sa zany ianao zany inona ary zany ataony zany tsy tazako tsara koa fa tahako ny zavinako efa ho an-trano ary ve izy zany to mbola io ivelana io ihany ka jereo ange aiza io fa ny zava-kery ny zavina eo ambaravarana izy inona koa no ataony ao ary to adiny ny tolana jerenao fa gorobahano aho eo amin'ny tolana ambaravarana ambony aiza hitanao eny tokoa dia io fa misy zavatra sokirina eo anaty brika eo oay inona iny tena tsy tazako fa lavitra loatra to sokafana eny le izy izy tena izy ty lay vovobolamena lay ambony tsy namidin-drasata tena tsy nandaingy raha koty mahita ka tato ambony tolana ambaravarana tokoa no nafenina tena mahita marina izy mahita raha koty mahita inona ondry Joary inona iny an-tanana iny le volamena le ambona vovobolamena ve iny mangina aloha tena tsy maty antoka mihitsy anakeny foana nisokiriko ny marina tamin'ny rakoto mahita mena vola be koa le rivo mibaradaka nanao fanekena tamin'ny kalanoro ny rasata esy raha tsy vita ny la rasata zao tapitra ringana tsy ambiny lehilahy za zao ny laibany manomboka eto tandremo iny fa makaty manatona ny vavady izy mefena inony zany tadio andro atoany sa inona inony zany Joary matahotra aza mihetsiketsika eo aloha tazombola mena inony zany izy zany ny teny zany to fioketsoketsina tazombola mena aretin-dra olombelona izy zany Joary iza amin'ny teny zany ianao ve zany tsy fantatro misy olon'oromina aiza io atokotany io jereo olona foy kely ary lava volo be
tena le kalan'ora io ry Joary izy io marina ve eno fa ino ty fa iza koa ty marina tsy rovila vo ifarana nitazo-bola amenanareo raha olombelona kalan'ora tena kalan'ora marina zany ray ny zavona ahoana moa no asainao mandroba ny fananako fanananao hoe olombelona ratsy ianao hoe ratsy toeta fa fantatra ianao nisany namadika andrasata ianao no nikaramaindrasata nanaraka ny menaka fady tao anaty sakafo nanota fady tsia mifona aty aminay tsisy fonana sy fiarahatsiny zany enina tsy fotsiny zay mandika lalàna rehetra dia maty ka rango posa rango tava tsia aza manatona anao mena ny masony atsotra ny tanana oay ty hoany lava be vonjeo rango tava lasa le kalan'oro nanjavina le kalan'oro nioa lasa ve nanjavina koa le kitapo kely misy volamina andosika ialeto ry Joarika matahotra andao ary aingana ianao miazakazaka ka eny efa tamy velomenkana ny fiara eno mangovotra koa ny tanako nazako azako sambany avy manahita kalan'oro hatramin'izay niainako moramora ihany ry Joary maika hiala eto ako angatsy maika indray moa tsika oe tanjeno misy olona mijoro eo voandalana aloha io eny tokoa izy io to kalan'oro kosa tsy kalan'oro io ry Joary fa iza jereo fa to manao fahofatanana amitsika fa izy io renaivo io renaivo eno izy io lasa lava volobe sady mitafy-hoditra renaivo io hoe Andriamanitra hoe tena olona marina fa tsy kalan'oro renaivo hoe aiza izy teo hoe nakaiza izy teo ry mino lasa izy ry Joary to nanjavona koa lasa izy lasa iza lasa nody any aminy any andozoka maninona efa lasa ndry izy ry Joary tsy olombelona namatsika tsony izy lasa nireo kalan'oro mipetraka eny an-tava-bato any aminy marina koa ve zany eno indroa zao no nahita azy zay vao tena resy lahatra tsy maty izy tsy maty renaivo tsy maty toa an'ireo ray aman-dreny sy ny zandriny fa ahoana koa ary minao fa no le fitaraina ny dadabe tonga ny alatsiny tany andozoka zay ny tsy namino ny azy angamba fa nangalany azy kosa ho any aminy namany maty any ange zany ry mino amiko rehefa tsy miara mipetraka amin'ireo zanak'olombelona to azy tsy na de verery any asa efa velonaina aloha aiza moa no alalantsika na mbola iveriny ety amin'ny tanin'olombelona ihany izy indray androany asa tokoa